Amin'ny anaran'i Jesôsy Kristy tompo avy a Nazareta no erabako anao rehetra izay manaraka ary koa miano ny fandarana azo antoka ny fanavotana amin'i Kristy izay ndraiketako ny mpitandrina sy lofon'Indra Ramboarison. Na aiza na aiza misy nareo ny fahasoavan'Andriamanitra eo ho amin'ny tsika rehetra ho aminareo. Dia mba ho tanteraka amintsika ny tenin'Andriamanitra hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo izao nomena iny zanany lahy tokana mba tsy ho very rehetra mino azy fanany afia mandrakizay. Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao fa mba monjena izao tontolo izao. Ary satria moa ny tenin'Andriamanitra no dinitsika dia mivavaka tsika satria raha tsy mangataka amin'Andriamanitra tsika dia mety fisainan'olombelona na maheritreritry olombelona ihany no mandeha ka dia hivavaka tsika. Saotra anao zahay Andriamanitra ny fahatanterana izao fotoana izao. Ka noho izany dia mangataka aminao amin'ny anaran'i Jesôsy Kristy tompo amin'ny saina, fahendrena, fahalalana sametraka amin'ny teny amin'ny vavako. Ary koa hitondra ny hafatra amin'ny olona izay liana ary tena mitady famonjena mba hanana fiaina mandrakizay amin'ny alalan'i Jesôsy. Ka dia misaotra anao fa ninona tononoko amin'ny fivavahana amin'ny anaran'i Jesôsy dia ny fainy tokoa zany araka ny teny hoe na inona tononareo fivahana aminarako da ataoko zany fankalazana ny ray amin'ny zanaka. Na inona tononareo fivahana aminarako da ataoko zany. Koa dia amin'ny anaran'i Jesôsy Kristy tompo avy a Nazareta no hanonako izao vavaka izao. Misaotra Andriamanitra ary koa ny finoana ny rany. Amen. Alleluia. Efa maromaro any zavatra efa nambarantsika. Ka nio dia teny fampahiresana andinitsika amin'ny fiainantsika no ambara torina ary atonga antsika andiny tena. Misy tenin'i Jesôsy milaza toy izao amin'ny Mateo 7 ny andininy 2:20 ka hatramin'ny 3:20. Haitsika tsenjery tsara izy io ho an'ny olona izay mamaky baiboly ary koa miorina tsara amin'ny finoana ao amin'i Jesôsy. Mateo 7 ny andininy 2:20 ka hatramin'ny 3:20. Amin'ny anaran'i Jesôsy Kristy tompo manao hoe: tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko, tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapony ndraiky izay ny an-danitra. Mazava tsara zany eto aloha hoe izay manao ny sitrapon'Andriamanitra ihany no hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ny sitrapon'Andriamanitra dia ao anatin'ity baiboly ity voalaza ato avokoa. Ary Andriamanitra tsy miova omaly mandrakizay. Raha mitenitsika hoe Jesôsy Kristy tsy miova omaly mandrakizay dia izao isiny hoe samy tsy miova. Dia izao ny toy ny teny 2:20 sy ny 3:20 amin'ny anaran'i Jesôsy tompo: maro nanao amiko amin'izany andro zany hoe tompoko, tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay? Tsy efa namoaka demonita tamin'ny anaranao va izahay? Tsy efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao va izahay? Dia ambarako amaromarona hoe tsy mba fantatra koa nareo hatrehatr'izay, miala amiko ianareo mpanao meloko. Samy mivavaka ireo olondrao zany. Maro ny olona mivavaka amin'ny an'Andriamanitra ary miantso ny anaran'i Jesôsy eran'izao tontolo izao. Izao nefa ny zavatra mahavariana tsy voavonjy daholo izy rehetra ireo. Satria hoy Jesôsy hoe izay manao ny sitrapony ndraiky izay an-danitra io teny io ohatrany tsy dia rarahin'ny olona loatra. Ary zay no mahatonga sy mieritreritra sasany izay efa naminany mandeha nitory, izay efa namoaka demonita tamin'ny anaranao, izay efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao dia niveriny fa hoe efa ao amin'i Jesôsy izy voavonjy izy ary atokisany ny fiaina mandrakizay. Kanefa hoy Jesôsy hoe tsy fantatra koa nareo hatrehatr'izay, miala amiko ianareo mpanao meloko. Nahoana moa? Marina mihitsy ny fanambarana amin'ny Romanina 7. Romanina 7 dia misy fanambarana toy izao ary mahatonga ny ankamaroany maro misy fiheverina rehefa avy eo. Dia ny andininy 2:20 ka hatramin'ny 4:20. Romanina 7:2 ka hatramin'ny 4:20 amin'ny anaran'i Jesôsy manao hoe: fa ankehitriny dia efa nahariary ny fahamarina avy amin'Andriamanitra tsy amin'ny lalàna nefa fa mba lalàna sy ny mpaminana.
eto zany tsika de mahita fa na ariary famarina avy amin'andriamanitra matoa ny olo anankiray marina de andriamanitra manamarina azy tsy am'fankatoavany lalàna nefa fa ambarany lalàna sy mpaminany le hoe ambarany lalàna sy mpaminany de lalàna nosesy famonina zanak'ondry zanak'osy ny sitra rehetra andiny romborapolo de ny fahamarina avy amin'andriamanitra amin'ny finoana an Jesôsy Kristy ho anjetra miny fa tsy misy hafa le fahamarinana omen'andriamanitra ny olona de ho noho ny finoana le olona ny zavatra zay nataony Jesôsy ho antsika olombelona azotsika famonjena fiainana atonga antsika tsy ho mpanotatsony tsy eo anatrehandramanitra fa tonga zanany kosa ka omeny ny fanamasina toy ny manaraka andiny telo ambiropolo fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy fanany voninahitra avy amin'andriamanitra nefa hamarina mamaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana zay ao amin'ny Kristy Jesôsy eny samy nanota daholo ny olombelona rehetra tsisy zay marina rehara kanefa kosa mazava tsara andininy efatra ambiropolo nefa hamarina mamaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana zay ao amin'ny Kristy Jesôsy noho le fanavota amin'ny Jesôsy ka inona de ken'andriamanitra ho marina mamaim-poana le olona tena zava-dehibe mihitsy ho an'ny olona zay mindro zany ary raha tozatsika ny andiny dimy ambiropolo sy enina ambiropolo de manao hoe amin'ny anaran'i Jesôsy zay nasehoan'andriamanitra tamy rany le ranon Jesôsy naekenantsika ho mara araky mbolazan'ny Romanina toko fahadimy andininy fahasivy zero tsara ny Romanina toko fahadimy andininy fahasivy de milaza toy zao hoe amin'ny anaran'i Jesôsy tompo ko mainky aza ny amonjenantsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa no amarina tamy rany itsika rehefa no amarina tamy rany tsika lekena ho maro ny amin'ny ranon Jesôsy ary de atozatsika le teny amin'ny Romanina toko fahatelo averiko andiny dimy ambiropolo zay nasehoan'andriamanitra tamy rany ho fanavotana amin'ny finoana hanehoana ny fahamarininy amin'ny tsy namalin'andriamanitra ny fahotana lasa tamin'ny nandefirany tsy nyvalian'andriamanitra ny fahotana lasa rehetra ho an'ny olombelona tsy fanahatra ny tany amin'ny Jesôsy avokoa ny valiny zany de Jesôsy nandray ny valiny fahotantsika fa tsy tsika intsony de hoy ny andiny enina ambiropolo amin'ny anaran'i Jesôsy mba hanehoana ny fahamarinany ankehitriny mba ho marina izy sady hanamarina zay manana finoana an Jesôsy andriamanitra de marina ary mamarina azy de afaka namarina zay rehetra olona mino an Jesôsy tsy azo amarina afaka ataovana ny lalàna ny olona fa ny finoana an Jesôsy Kristy tompo ary manamarina an'izany ny Galatiana toko fahadimy Galatiana toko fahadimy ho tsy azo amarinina amin'ny fankataovan'ny lalàna ny olona Galatiana toko fahadimy ary andininy fahaefatra amin'ny anaran'i Jesôsy Kristy tompo de tafasaraka amin'ny Kristy anareo na iza zay mitady ho amarinina amin'ny lalàna efa lavo ny ala tamin'ny fahasoavana ianareo raha misy olona miezaka hitandra ny lalàna de veriny fa zay no aneken'andriamanitra azy ho marina de tafasaraka tanteraka amin'ny Kristy lavo amin'ny fahasoavana milaza ve zany fa hoe tsy ankatoavana tsony ny lalàna sanatria mazava tsara ny tendramandro fa finoana tsy manafoana ny lalàna Romanina toko fahatelo andininy ndraiky amin'ny telopolo de zao mivolaza Romanina toko fahatelo andininy ndraiky amin'ny telopolo amin'ny anaran'i Jesôsy manao hoe koa mahafoana ny lalàna amin'ny fona va itsika sanatria zany fa mampiorina tsara ny lalàna itsika fa mainka mampiorina tsara ny lalàna ny finoana zay mazava-dehibe ny finoana kanefa betsaka ny tsy mahazo de rehefa mino aho ambany fahasoavana tsy mila mankatony lalàna antsony aho fa de zao efa ao amin'ny Jesôsy aho manaiky ny fisina izany naty zany azo fa hoe tsy afaka hijangajanga izy tsy afaka angalatra izy tsy afaka satria ao amin'ny Jesôsy fa ny tenandriamanitra de zao ny finoana de ho mainka mampiorina tsara ny lalàna ny Romanina toko fahaenina de misy fanambarana toy zao ny andininy efatra amby folo sy ny dimy amby folo Romanina toko fahaenina andininy efatra amby folo dimy amby folo amin'ny anaran'i Jesôsy manao hoe fa ny ohatra tsy hanan-kery aminareo fa tsy ambany lalàna io fa ambany fahasoavana fa tsara le ota manandevo ny fahotana tsy hanan-kery amin'ny olona satria tsy ambany lalàna dika hoe tsy ambany lalàna de olona tsy mitandra ny lalàna mba ho fahazo famonjena zay le atao olona ambany lalàna mitandra ny lalàna mba azo famonjena tsy ambany lalàna fa ambany ny fahasoavana
satria nytendramanitra nenoitsika teo hoe fa fahasoavana na mijeninareo amin'ny finoana tsy avy aminareo fanomezana avy amin'andriamanitra fa zay teny zany ary ny andininy 5 ahoana ary hanota va isika zany hoe handika lalàna va isika zay ndikony hanota va isika fa tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana sanatria zany sanatria io ny tenin'andriamanitra tsy handika ny lalàna mihitsy ary Jesosy nge raha ohatra ka tety ambony tany tena nazava misy raka nyvoalaza ny tenin'andriamanitra Matio 10 raha Jesosy no antanina de zao no nambarana Matio 10:7 ka hatramin'ny 7. Matio 10:7 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aza ataonareo fa tonga aho handrava ny lalàna na ny mpaminany tsy tonga aho handrava fa natanteraka tsy tonga handrava lalàna mihitsy fa natanteraka izy de hono teniny tsy handrava ny lalàna na ny mpaminany koa fa lazaiko aminareo marina tokoa mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany de tsy hofoana akory ny amin'ny lalàna na de litera iray na teny-tsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra tsisy foana mihitsy lalàna na litera la teny-tsoratra iray akory na teny-tsoratra amin'ny hoe izy zany de hono toy ny andininy 5 ary am'izany nazovonazovony no mamany anankiray amin'ireo didy madinika indrindreo ka mampianatra ny olona toy izany de atao hoe kely indrindra amin'ny fanjakany lanitra izy fa nazovonazovy no mankatoa sy mampianatra ireo de izy no atao hoe lehibe indrindra amin'ny fanjakany lanitra mazava tsara ny teny Jesosy fa raha misy olona mama tsy mitandrina ka mampanatra zany amin'ny olona de izy atao kely indrindra zany hoe tena manoto izy zany satria ny atao hoe fahotana de fandikana ny lalàna ary raha misy olona mankatoa ka mampianatra zany de izy no atao hoe lehibe indrindra amin'ny fanjakany lanitra noho ny tena amin'ny 9 fa lazaiko aminareo raha tsy mihoatra noho ny an'ny fariseony sy mpanora-dalàna mpanora-dalàna sy ny fariseony fahamarinanareo de tsy hiditra amin'ny fanjakany lanitra mihitsy ianareo reo fampiora-dalàna sy fariseo de tena fatrapitandra lalàna fa saingy fiezana ny azy fa ny olona kosa amin'ny Jesosy de mifanamasa mahatonga azy mitandra lalàna ndao aloha jerentsika ny teny eo amin'ny Jakoba zay manambala fa tsy azo foanina mihitsy ny lalàna araky ny teny Jesosy raha teo Jakoba toko faharoa Jakoba toko faharoa 9 ka hatramin'ny 12 Jakoba toko faharoa 9 ka hatramin'ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe kanefa raha mankatoa lay didy ambony indrindra ianareo araky ny soratra masina hoe tiavana manao tahaka ny tenanao dia manao tsara ianareo fa raha mizaha tavan'olona kosa ianareo de manota ka helony lalàna ho mpanota fa na iza mitandra ny lalàna rehetra nefa diso amin'ny ray loha dia meriko amin'izy rehetra fa ilaina anao hoe aza mijangajanga noho nanao hoe koa aza mamono olona fa raha takiny tsy mijangajanga ianao kanefa mamono olona ihany dia mpandika lalàna ianao mazava tsara ny tenin'ny Jakoba tsindrin'ny fanahy izy raha misy zany milaza hoe manompo an'Andriamanitra izy kanefa tsy manaja ray aman-dreny de mandika ny lalàna izy raha misy olona tsy mitsiritra tsy mangalatra tsy mamono olona nefa tsy mitandrina sabata de mandika ny lalàna de mandika ny rehetrarehetra izy satria ao anatin'ny didy folo ny mahatsiarovany andro sabata na masina azy ary zay nahatonga an Jesosy nilaza toy izao amin'ny Marka toko 10 raha dinitsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Marka toko 10 de ny andininy 7 ka hatramin'ny 9
Jesosy mihitsy no nanontaniany olona amin'ny anaran' Jesosy tompo manao hoe anono vao nivoaka nankeny an-dalana Jesosy de nisy olona anankiray niazakazaka nanatona ka nandohalika teo anatrehany ka nanontany azy hoe mpampianatra eo ina no ataoko handovako fiainana mandrakizay. Ty olony ty mpanan-karena ary de niazakazaka izy efa nandreny am' Jesosy ny fampianarana zavatra fagagana sy zavatra nisehonasehoantsoko sitsina marary mivoakany de amin'iny tsangana maty voadio miboka maladiny marenina miteniny monina mahiratra ny jamba rehefa naray zany ty lehilahy ty de niazakazana keo am' Jesosy satria anisan'le nino fa anisan'le mivavaka izy araky le teny tany am' voalohany hoe tsy izy rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra am' fanjakan'andra fa zay manao ny sitrapony ndraiky zay ny an-danitra. Ale sitrapon'Andriamanitra io a matetika de tsy fantatry ny olona ka de niazakazaka ty mpanan-karena ty ino nataoko mazoko mandomo andovako ny fiainana mandrakizay. Ny andininy valo amby folo ary hoy Jesosy taminy nahoana aho nataonao hoe tsara tsy misy tsara afa-tsy ray ihany dia Andriamanitra. Fantatrao ny didy hoe aza mamon'olona aza mijangajanga aza mangalatra aza mety ovan'olombelona mandanga aza manambaka manajandra anao sy ny reninao. Jereo tsara fa nitronony Jesosy teny le ampahany eo amin'ny didy folo de o le raha lehilahy amin'ny andininy fa roapolo hoe ary hoy izy taminy mpampianatra eo zandrehetra zany efa no tandremako hatry ny fonomboly zazaky mbola kely aho. Tena nitandrina tokoa ty olo ty sainky niezaka fa tsy mba asa mifana masina satria raha dinina ina ny tena antony didy raha dientsika ny Timoty voalohany toko voalohany dininy faefatra de misy fanazavana toy zao. Timoty voalohany toko voalohany ina ny tena antony misy Andriamanitra ny didy zao ny tena Andriamanitra minaran'i Jesosy fa ny antony didy de fitiavana avy amin'ny fo madio sy fietretana tsara ary fona tsy maintsy aravelatsy saingy tsy fehezahana tsy le to olona ty niezaka izy mba homarina niezaka izy mba azo fikasana amin'Andriamanitra niezaka izy mba ho hitan'ny olona fa tena mpivavaka de tsy nankasana Andriamanitra de nisy zavatra tsy mba tao aminy tsy tanteraka tao aminy satria ny antony didy de fitiavana avy amin'ny fo madio sy fietretan-tsara fona tsy melatsela velatsy. Karaha zao toizatsika ny vaky teny ny andininy ndraiky amby roapolo sy ndroa amby roapolo de zao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy amin'le marika toko vafolo andiny ndraiky amby roapolo sy roapolo ary Jesosy mijery azy tsara de tia azy ka nao taminy hoe ditry zavatra ray loky ianao mandehana am'dio zay rehetra nananao ka omeony malahelo dia hanana rakitra any an-danitrika ianao ary avia hanaraka. Ny tena tiano zay moa de aiza moa no hoe do anany deo fa mba tia manampy ny olona ary avia hanaraka. Raha nandre zany ty olony ty amin'ny andininy roa amby roapolo de nanjombona tereny tareny tam'izany teny zany ka niala niala helo izy satria manana harena be. Jesosy tsy niteny mihitsy hoe ndana am'didolo ifananakoana fa tena fanampina. Hoy Jesosy hoe tiava amin'ny fivalonareo manaova soa zay mankala anareo manaova soa mavany zay misatsinareo misaona zay manozonareo omeo zay mangataka aminareo raha misy mampisamora de aza kivina amin'inona amin'inona zany ny teniny zany fa tsy azon'le olona le tena ty sarotra aminy manana izy de azony atao manaraka an' Jesosy tokoa afaka anampin'ny olona zay rehetrrehetra zay andehanany eny fa tsy azony mafy tam'le rangah zany tena mafy mihitsy am'izao toetrandro zao de sarotra mihitsy ny mitady vola zay ilany olona amin'ny fivelomana
ary zay natonga ny teny ao amin'ny salamo fa 5:50 salamo fa 5:50 randininy 7:20 vakitsika mianaran'i Jesôsy Kristy tompo zany hiaino Andriamanitra zay mipetraka hatramin'ny taloha i Andriamanitra an-danitra eo dia miaino ny olona rehetra na mivavaka io na tsy mivavaka io fantany daholo tsisy miafina aminy fantany avokoa ka dia zao ny toany hoe hiaino Andriamanitra zay mipetraka hatramin'ny taloha ka hamandry olona tsy mivatoetra misy olona tsy mivatoetra mivavaka tena miantso an'Andriamanitra fa tsy mivatoetra moratezitra miady aman'olona mankahala manana raotra sady tsy matahotra an'Andriamanitra nahoana moa ny hoe tsy matahotra an'Andriamanitra ho Jesôsy zay ataonareo amin'ireny madinika ireny dia ataonareo aniko Jesôsy ny teny an'izay raha ohatra tsika nitezitra amin'olona anankiray dia tezitra amin'i Jesôsy miady amin'olona anakaka mamono azy dia miady amin'ny Jesôsy mamono azy zany hoe tena manao tsinitsinina any Jesôsy mihitsy raha mangalatra zany tsika dia mangalatra amin'i Jesôsy zay ataontsika amin'ny olona anankiray zany dia mety efa ny amin'i Jesôsy avokoa ary zay no mahatonga ny hoe olona tsy matahotra an'Andriamanitra tsy matahotra an'Andriamanitra ary zay natonga nydahantsika mangataka amin'Andriamanitra hoe omeo fomba mandefitra Andriamanitra ty tahaka an'i Jesôsy tsy nanao ratsy izy tsy mba nanao zavatra tsy mety izy kanefa kosa no isoina latsaina ny endrikendrehana sina ny tiamaina sina ny tontolo ny rorana fara nombona teo amin'ny fijaliana fa inany nataony nanolotra ny tena hamonjy zao tolo zao tsy azony olona le izy ary ny olona mieritreritra hoe rehefa miezaka manao tsara dia ikena tsy hamarinina amin'ny lalàna ny olona fa marina ny finoana no ny fahasoavan'Andriamanitra ary zay indrindra ny ten'Andriamanitra amin'ny Efesianina 2 Efesianina 2 andininy valo sy ny sivy amin'ny anaran'i Jesôsy fa fahasoavana amonjenanareo amin'ny finoana tsy avy amin'ireo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra hitantsika tsara le teny tany alora tao amin'ny Romana 7 andiny 1:20 ka hatramin'ny 9:20 namakitsika fa zao hamarina mamaim-poana no ny fahasoavan'Andriamanitra no ny finoana an' Jesôsy fa tsy am'fankataovany lalàna kanefa tsy milaza fa hoe foanana ny lalàna fa mankatony lalàna amin'ny lalàna amin'ny fanamasina zay mbola vakitsika fa avy eo mazava tsara ny teny eto ny andininy 7 manao hoe finaritra mihitsy ny fanambaran'Andriamanitra akande andininy 8 sy ny 9 averiko le mandeha minaran'i Jesôsy fa fahasoavana amin'izay amin'ny finoana tsy avy amin'ireo zany fanomeza avy amin'Andriamanitra tsy avy amin'ny asa fa androa misy rere mamidika tenimbony hoe tsy vokatry ny isaka vita fa androa misy mirere tena marina zany eny zay natonga ny ten'Andriamanitra amin'ny Ezekela 9:30 andiny 9:20 sy ny 7:20 Ezekela 9:30 andiny 9:20 sy 7:20 aminaran'i Jesôsy manao hoe ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao nataoko anatinareo ary esoroko amin'ny firoroan'ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo asan'ny famonjena ataon'Andriamanitra rehefa niny le olona omeny fo vaovao fisaina vaovao esorony le fo vato omeko fo nofo anao zany hoe fo zay azon'Andriamanitra volavolaina iesana anjakany satria lasa tepolon'Andriamanitra tepolony fanamasina tranony Jesôsy Kristy le olona mino ao amin'i Jesôsy tero tsara fa hoe olona ao amin'i Jesôsy zay zany olona azo famonjena zany satria ny baiboly dia miteny hoe raha misy olona ao amin'i Kristy dia olo vaovao izy efa lasa ny zavatra tanoana ndreo tonga vaovao reo zandrehetra any dia avy amin'Andriamanitra araka voalaza ny Korintiana 2:5 andininy 7:20 sy ny 8:20 tapany voalohany zany fanambarana zany hoe raha misy olona ao amin'i Kristy dia olo vaovao izy efa lasa ny zavatra tanoana ndreo efa tonga vaovao reo fa zandrehetra any dia avy amin'Andriamanitra ary ny Ezekela 9:30 dia mazava tsara ny teny teo omeko fo vaovao fanahy vaovao nareo esoroko aminareo ny fo vato
ary ny andininy fito ambiroapolo de aminareo hoe ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka hahatonga anareo andeha araky lalako sy tandrana votsikiko ka anaraka azy. Tsy misy olona mahatandra lalàna araky ny tokony ho izy. Ratsy ny fanahy masina no miasa amin'ilay olona mahatonga azy mankato ny lalàna. Ary zay no mahatonga ny teny Andriamanitra fa rehefa any amin'ny tany vaovao sy lanitra vaovao Isaia 1:20. Isaia 1:20. Dia mbola mitoe fankataovana lalàna hatrany fitandremana ny sabata. Manam-porofo fa tsy miova mihitsy ilay Andriamanitra. Isaia 1:20 ny andininy 5:17 fa ho avy Jesosy manao hoe Isaia 1:20 andininy 5:17 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa indro Iavé ho avy amin'ny afo manambara ny fiverenan'i Jesosy io ary tahaka ny tadino kalesiny mba hanao famalina amin'ny fahatezera amin-drehitra sy ny fitenena mafy amin'le lafa fa ny afo sy ny saba no entiny Iavé hifandatra amin'ny noforetra ary maro no voaringany Iavé. Izy olona voaringany Iavé reo zay manamasy sy manadio ny tena ho an-tanimboly mpambosamposany ka manaraka ny refovoany ary koa ny mihinana ny henan-kisoa sy ny zava-betaveta ary ny totozy dia arako levona avokoa ho Iavé. Ny tenin'Andriamanitra tsy mivoamana anakizay ka manganty ty fa amin'ny fiverenan'i Jesosy dia mbola nyteny eto hoe ary zay mihinana ny henan-kisoa sy ny zava-betaveta ary totozy dia hiarako levona avokoa ho Iavé. Levona miaraka amin'ireo olona zay manomposampy. Tena mahagaga dikan'izany tsy miova ny tenin'Andriamanitra ka hitendray ny aloha fa nydiovin'Andriamanitra dao ny zavatra rehetra araka le voalaza ny asa apôstôly 2:20 fa ahitana zavatra hafa nambara amin'iny averin'ny olona. Misy ara miteny hoe tsy miditra amin'ny vava no maloto fa zay mivoaka amin'ny vava. Amin'izany zany dia azoko hanina daholo fa zay mivoaka amin'ny vava ihany maloto. Misy nge olona mihinana kakany e, misy olona mihinana bibilava e, misy mihinana voalavo e, misy olona mihinana ramanavy e, misy olona mihinana alika e. Tsy fihinana daholo zany efa ho an'ny olona, ho an'ny olona zay tsy mahalala an'Andriamanitra. Tadio tsara fa ny sinoa dia mihinana alika, ho an'ny daholo zay tiany ho ana rehetrarehetra. Misy olona mihinana kadradraka kanefa voalaza Andriamanitra fa hoaringany regny ary mbola mandeha fankataovana ny sabata arany amin'ny tany vaovao sy lanitra vaovao ny 2:20. Isaia 1:20 2:20 sy 3:20. Isaia 1:20 sy 2:20 toko fa 1:20 2:20 sy 3:20 aminaran'i Jesosy manao hoe fa tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao zay ataoko no ahantro anatrehako Iavé dia toy izany no haharetany taranako sy anarananao ary isaky ny voaloham-bolana sisany sabata zany hoe fa tonga ny volana voalohany zay misy ny Pasika sy andro fahavaravoana finamotsimisy masirasiro satria zay ny amin'ny teny Hebreo zay ary isaky ny voaloham-bola sisany sabata dia ho avy nofo rehetra iakoko anatrehako ho Iavé. Mona mankatony momba ny amin'ny Pasika any sy ny andro fahavaravoana finanamofo tsy misy masirasiro. Mazava tsara io any amin'ny tany vaosy lanitra vaovao satria fahatsiarovana ny famonjena io ary koa ny sabata ary isaky ny voaloham-bola sisany sabata dia ho avy nofo rehetra. Noho zany ho Jesosy mankanisa tianiko anao zay miasa fatsy sy mavesatretina fa zany amereo fitsaharana mame fitsaharana miova ny fo tsy mpanota intsony ary mahazo antoka fa vo vela heloka ary sitrana amin'ny aretina rehetra ary indrindra voadio ny fosiny saina tena mahazo fitsaharana amin'ny alalan'i Jesosy tompony sabata sy mpaneva azy. Jesosy ny tompony sabata, izy ny nanome ny sabata tamin'ny andro famoronana ary tamin'ny andro ny velomany dia zao mitandra ny sabata izy satria zay mihitsy voalaza ao. Dia zay ny ten'Andriamanitra amarantsika azy Jaona voalohany toko faharoa andininy fahaenina vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Jaona voalohany toko faharoa andininy fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe zay milaza fa mitoetra ho aminy izy dia tsy maintsy mandeha toy zay nandehanany koa. Tandra sabata hoe Jesosy tena nitandra sabata araka voalaza am'liko araka ny fanaony dia miditra amin'ny sinagogy isa sabata izy dia nitsangana maki teny Jesosy tamin'izany fotoana zany ka zao araka ny fanaony io dia tahaka izay koa zany fanaony olona mino mitandra ny sabata ary mbola toy izan'ilay olona any amin'ny tany vaovao sy lanitra vaovao. Fa savany Andriamanitra amintsika rehetra dia mba ho tanteraka amintsika fikasany fa mandrakizay ny famindram-pony. Amen. Ivavako tsika. Sotranao zay Andriamanitra ny famindram-ponao, sotra ny fahasavanao ka ny fiadananao mihoatra fa rehetra olo amin'ny fanahana izy sainy rehetrarehetra dia sotra ny andrasika inteny satria
teninao tokoa de tsy miova tokoa araka voalaza ny misy aeny efapolo fa ny teninao de maharitra mandrakizay ary tahaka anao Jesosy tsy miova manao andrakizay de maharitra ary de mananteny zay fa ny fanahinao maso zay menao anay de atonganao may mankatoa ny teninao sy ny fankataovana ny didinao de ho anao ny dera ho anao sotro ny voninahitra mba ho hita aminay ny fiainana amin'ny fahadiovam-posy famarinana ary filoana araky ny voalaza hoe ny antony didy de fitiavana avy amin'ny fomadio sy fihetitina tsara ary fony tsy maintsy seravelatsia de ho anao ny dera sotra ny voninahitra Andriamanitra milaran'i Jesosy tompony sotra Andriamanitra amen alleluia de manovy andreo mahafinaritra andray tompokony fa savan'Andriamanitra eo amintsika rehetra amanaraka indray amin'ny anaran'i Jesosy amen